amin'ny fifaliana mandrakariva riavana ny onana amitsika eto ny fiarahamandinika ny tenin'Andriamanitra ary dia ho amintsika rehetra mandrakariva ny fahasoavana. Manohy ny famakina fandiniana ny filazantsarany marika isika marika toko 7 anjarantsika anio andininy voalohany ka hatramin'ny andininy 7 amby 20. Alohan'ny amakitsika izany dia isaotra ny tompo isika aloha. Miondrika amin'ny fanentreniteny atrenao indray zahay ray io noho ny famondramponao faly satria velarinao eo anatrenay indray ny teninao. Sambatra zay manana izany ka dia misaotra indrindra ry tompo. Mangataka aminao ary zahay ampianaro ny teninao indray zay anio mba hitanay zava-mahagaga ao amin'ny teninao sokafy tompo ny masompanahynay. Mitenena fa voninkiaino anao zahay amin'ny anaranao Jesosy io no anaovanay izany vavaka izany. Amen. Marika toko 7 andininy voalohany ka hatramin'ny andininy 7 amby 20. Vakintsika amin'ny anaran'ny tompo zany. Ny toroteny nataon'i Jesosy ny amin'ny fanaondrazana. Ary niangona teo aminy ny Fariseo sy ny mpanoradalàna sasany izay avy tany Jerosalema, ka nahita ny mpianatra sasany fa nihinan-kanina tamin'ny tanana tsy madio zany hoe tsy voasasa. Fa ny Fariseo sy ny Jiosy rehetra tsy mba mihinana raha tsy efa manasa tsara ny tanana satria mitana fampianarana voatolotry ny razana izy. Ary avy any an-tsena dia tsy mihinana izy raha tsy misasa aloha. Ary misy fomba maro koa zay noraisiny ho tanana dia ny manasa kapoka sy famarana mba amin'izay fanaka varahina. Dia nanontany azy ny Fariseo sy ny mpanoradalàna hoe nahoana ny mpianatra ao ny tsy manaraka ny fampianarana voatolotry ny razana fa mihinan-kanina amin'ny tanana tsy misasa izy. Fa Jesosy nanao taminy hoe marina ny namina niny Isaia anareo mpiatsara velatsy araka ny voasoratra hoe ity fireneny ity manaja amin'ny molony fa ny fonintsosa lavitrahy. Ko foana ny vavahan'ireo amiko raha mampianatra ny didin'olombelona ho fampianarana izy. Mahafoy ny didin'Andriamanitra ianareo ka mitana ny fanaon'ny olona. Aroko izy taminy, hay tsara ny nahafoizinareo ny didin'Andriamanitra mba hitandremanareo ny fampianarana voatolotra anareo. Fa hoy misesy manajany rainao sy ny reninao, ary koa zay mitena ratsy na rainy sy ny reniny dia atao maty tokoa. Fa ho kosa ianareo, raha misy olona milaza amin'ny rainy na amin'ny reniny hoe efa korbana, zany hoe fanatitra ho an'Andriamanitra zay rehetra tokony ahazoanao soa avy amiko, dia tsy avelanareo anao na inona ho an'ny rainy sy ny reniny intsony izy, ka dia foananareo ny tenin'Andriamanitra amin'ny fampianarana voatolotra anareo zay nasainareo tandremana, ary zavatra maro fanahatahaka amin'izany koa no ataonareo. Ary ny antony voaka akeo amin'indray izy ka nanao taminy hoe miainoa ianareo rehetra ka mahafantara fa tsy ny zavatra avy eny ivelany zay miditra ao anatin'ny olona ny mahaloto azy, fa izay mivoaka avy ao anatin'ny olona ny mahaloto azy. Ary rehefa niala teo amin'ny vahoaka izy ka niditra tao an-trano dia nanontany azy ny mpianany ny amin'izany fanoarana izany. Ary hoy izy, hay ianareo koa mba tsy mahafantatra? Tsy fantatrareo va fa izay rehetra eo ivelan'ny olona ka miditra ao anatiny dia tsy mahaloto azy, satria tsy miditra ao am-pony zany fa ao an-kibony ihany, ka dia mivoaka amin'ny fivoahana. Izany nolazainy mba hahadio ny hanina rehetra. Ary hoy izy, zay mivoaka avy ao amin'ny olona dia izany no mahaloto azy, fa avy ao anatin'ny olona dia avy ao am-pony no ivoahan'ny sainy ratsy, fijangajangana, halatra, vonon'olona, fakambadin'olona, fieremana, lolom-po, fitaka, fijejojejoana, maso ratsy, fitenenan ratsy, avonavona ny fahadalana. Zany zava-dratsy rehetra izany no mivoaka avy ao am-pon'ny olona ka
mahaloto azy. Ray masino, manamasinanay amin'ny fahamarinana, fa ny teninao no fahamarinana. Fahamarinana telo indray ary havana no raisitsika hanitsina ny fiainantsika amin'ny fiainantsika andavanandro avy amin'izany fampianaran' Jesosy izany. Fahamarena voalohany dia izao: foana ny fivavahan'ny mpiatsara velatsihy mahafoy ny didin'Andriamanitra, fa manaraka kosa ny fampianarana voatolotry ny razana. Foana ny fivavahan'ny mpiatsara velatsihy zay mahafoy ny didin'Andriamanitra, fa manaraka kosa ny didin'olombelona. Iza no nitenenan'i Jesosy Tompo zany? Ny fariseo sy ny mpanoradalàna. Naninona? Niseho mpivavaka amin'Andriamanitra nefa ny andininy fahavalo, mahafoy ny didin'Andriamanitra ianareo ka mitana ny fanaon'ny olona. De hoy izy hoe ity fireneny ity manahajay amin'ny molony, fa ny fony kosa lavitra ahy. Ny fanaon'ny razana, ny fomban'ny razana moa ratsy daholo ve zany? Tsia. Fa raha mahafoy ny didin'Andriamanitra ianao noho ny fankatoavana ny teny voatolotry ny razana, dia foana ny maha-kristianina anao. Zany manko no nataon'reto fariseo reto, milaza ny teny manaraka ny didin'Andriamanitra. Fariseo sy mpanoradalàna zany ine, mbola mpampianatra soratra masina ane zany teo amin'ny jiosy, pastera zany amin'izao fotoana zao na mompera na presbitera. Nefa ireo no nalazain'i Jesosy taminy hoe mahafoy ny didin'Andriamanitra ianareo, mitana ny fampianaran'ny olona. Zany fampianaran'ny razana zany ny tena tazoninareo, de ny didin'Andriamanitra foinareo. Ka izao aza ny zavatra mitranga: ny olona mikarakara ny ray aman-dreniny, de lazainareo hoe aza mena ny ray aman-drenina hoany, fa meo atio an'Andriamanitra, fa korbana ao an'Andriamanitra zany. Andriamanitra no aloha, fa ny ray aman-dreninao aza raharaina na tsy manako hoanina aza. Fa azy ity aloha aty amin'ny asan'Andriamanitra aloha no atao. Nefa hoy Jesosy hoe mosesy ny laza hoe manajany rainao sy ny reninao azo miteny ratsy ny rainao sy ny reninao tsy mikarakara ny ankohonanao ianao, nefa alaina makary hoe asan'Andriamanitra ka tsy maninona, fa aleo tsy hinana ny ankohonana, nefa ny ray aman-dreninao atsy matomisary. Afoinareo ny didin'Andriamanitra. Izany voalaza ny soratra masina. Ary manjary foana ny fivavahan'ny olona tahaka izany. Koa foana ivavahan'ireo amiko raha mampianatra didin'olombelona ho fampianarana izy, fa tsy ny didin'Andriamanitra. Didin'Andriamanitra tokony hampianarina izy ireo, ny tenin'Andriamanitra no tokony hampianarina, nefa ny fomba n'olombelona, ny fampianarana voatolotry ny razana no ambony aminy noho ny tenin'Andriamanitra. Manontany tena ary tsika amin'ny maha-kristianina anao: didin'Andriamanitra ve no ambony aminao? Tenin'Andriamanitra ve no ambony amiko? Sa ny fampianarana voatolotry ny razana? Mahafantatra zany indrindra Paoly nahatonga azy hanoratra ho an'ny Kolosianina hoe: tandremo sao de misy mahalasa nareo babony amin'ny abidi-pianarana zao tontolo zao sy ny fampianarana voatolotry ny razana, fa tsy araka ny Kristy, tsy araka ny tenin'Andriamanitra. De anjarany tsirairay avy no mandinika ny amin'izany. Kristianina ianao, ary mino aho, matoy ianao tia manaraka ny fampianarana mana isan'andro zay andiniantsika ireo fampianarana samihafa ao amin'ny soratra masina ireo, dia mihevitra ny tenanao kristianina ianao. Ary faly izahay ry havana, faly zahay, mahatsapa sy mahatsiaro fa maro ianareo ny manaraka izao fampianarana izao. Fampaherezana ho anay zany, misaotra nareo manoratra, ialana tsindra tsy voavaly daholo reny taratasy ireny,
noho ny amarony fa de misaotra anareo fa fampaherezana ho an'ny mpanompon'Andriamanitra sy ny mpiara-miasa rehetra amin'ny fampielezam-peo zany satria porofoin'Andriamanitra amin'ireny taratasy alefanareo, telefônina alefanareo, porofoinareo am'izany fa misy olona mihitsy zay asain'Andriamanitra mivoky mihinana ny tenin'Andriamanitra ary faly isika am'ireo mpiara-miasa rehetra amin'ny onjam-peo samihafa mampita amitsika izany afatra izany. Izao nefa amin'ny maha-kristianina antsika manko de irin'ny tompo ny hoe na misy aza ny didin'olombelona ny tenin'Andriamanitra no fanazavana ny lalantsika sy fanilo ny tongosika. Ka izao no izy raha misy fahazarana teo amin'ny fiarahamonina na teo aminao zany satria izany ny fahazarana nentin'ny razana kanefa toerin'ny tenin'Andriamanitra ny fahazarana nentin'ny razana no ialao amin'ny maha-kristianina anao zao amin'ny maha-kristianina anao fa ny tenin'Andriamanitra anao katoavy satria efa tonga zanak'Andriamanitra ianao noho ny finoanan'i Jesosy Kristy tompo ary noho izany de ny toetra ny Kristy no raha tsika ny haniko Jesosy zay naniraka. Ny fahamarina faharoa izay hita eto, Jesosy no niteny azy Jesosy no niteny azy. Tsy ny hanina hoanina no mahaloto ny olona hoy Jesosy. Tsy ny hanina hoy izy no mahaloto ny olona. Ao amin'ny testamenta taloha tokoa manko dia misy atao hoe biby maloto. Ohatra hozy ny testamenta taloha hoe biby maloto aminareo ny kisoa, biby maloto aminareo ny biby tsy mivaky kitro, tsy mandinika, biby maloto aminareo ny biby miaza ny rano tsy misy kirany, sahala am'izany, biby maloto reny. Ary de niraran'ny testamenta taloha tokoa hoe aza mihinana an'ireny ianareo. Ary de maro ny mbola manaraky zany am'izao fotoana zao. Ho metsiny ve izy? Tsy metsiny izy. Satria manaraka tenin'Andriamanitra izy, araka ny fandraisany tenin'Andriamanitra. Ka de tsy mihinana izy. Eto nefa dia Jesosy mihitsy no milaza ny amin'ny hoe tsy izay miditra eo am-bavan'ny olona ozy no mampaloto azy fa zay eo am-pony. Fa ny miditra eo am-bavan'ny olona ozy dia makao an-kibony iny de mivoaka makany fivoahana ozy. Ary ny antony tenenan Jesosy zany de hoy ny voasoratra eto hoe mba hahadio ny hanina rehetra. Ny hanina rehetra. Noho izany zany ny hanina miditra eo am-bava zany dia ambarany soratra masina hoe tsy mahaloto anao zany. Testamenta taloha hoe biby maloto reto biby reto. Le biby zany no lazainy hoe maloto. Fa eto ny hanina de ozy izy hoy ny voasoratra eto hoe mba hahadio ny hanina rehetra. Ary noho izany zany tsy izay miditra eo am-bavanao akory ny mahaloto anao. Jerentsika rehefa avy eo inona moa ty mahaloto ity? Inona? Fahotana ny tena dikan'io. Mampaloto anao mahatonga anao hoe mpanota ny dikan'io. Zao anefa na izany aza, misy hanina mampanota anao ihany raha haninao. Zao ny voasoratra nampanoratin'ny fanahy masina ao amin'ny Asan'ny Apôstôly toko 5:10. Asan'ny Apôstôly toko 5:10, ireo no hanina mahaloto ny olona reo. Ao amin'ny testamenta vaovao. Asan'ny Apôstôly toko 5:10. Ka ny 9:20. Ady hevitra be ihany manko ny hoe ny hoaniny, ny sotrony, ny tahaka an'izao hoe dia zao ny voalaza araka ny hitantsika amin'ny Asan'ny Apôstôly toko 5:20, 20:20, taratasy nosoratan'ny apôstôly ho any amin'ny rahalahy avy amin'ny Jentilisa tany Antiokia. Fa sitraky ny fanahy masina sy izahay tsy ampitondreta mavesatra anareo afatsy izao zavatra tsy maintsy ho tandremana izao ihany. Zavatra tsy maintsy ho tandremana. Hifadinareo ny hena aterina amin'ny sampy, ny raha, ny zavatra kendaina,
ny fijangajangana, hifadinareo ny hena terina amin'ny sampy, hanina io, ra hanina io, zavatra kendaina hanina io. Ireo kosa de ambarany soratra masina hoe fadinareo zao. Rehefa hitanao fa hena naterina ty, aza mihinana an'io ianao, satria na tsy mandoto ny tenanao araka ny tenin Jesosy azy io, efa norarany fanahy masina hoe efa nisy fifandraisana amin'ny sampy io, ka misy fiantraikany eo amin'ny fanahinao rehefa aveo ny anaovan'ny devoly azy. De ozy ny tompo hoe aza mihinana an'io ianao. Na ra manko no nanavotana antsika. Zavatra kendaina, zavatra rehetra raha vonoina de tsy maintsy alatsa-drà ny biby rehetra, zany ny tenin'Andriamanitra. Ka raha tsy manatanteraka an'izany le olona de ozy ny tompo hoe aza mihinana zavatra kendaina ianareo. Tenin'ny tompo zany. Fa ny zavatra hafa rehetra, de zao no mbola afatry ny fanahy masina ihany amin'ny Kolosianina toko 2 manamafy ny tenin Jesosy. Kolosianina toko 2 hoe 9:20, aza vela isy tsara nareo ny amin'ny fihinana na ny fisotro na ny andro firavoravona na ny voalohambolana na ny sabata, aloko ny zavatra ho avy ireny fa ny tenany dia any Kristy. Aloka ihany reny fa ny fitsaharana marina dia ao amin'ny Kristy, ny fanadiovana marina dia ao amin'ny Kristy, ny fahadiovana marina dia ao amin'ny Kristy. Aloka ihany reny, ka tsy zay miditra ao amin'ny vava intsony akory. Zao nefa nisy ady hevitra be ihany ny amin'izany dia nanoratra Paoly any amin'ny Romanina toko 4:20 andininy 1 hatramin'ny 9 mikasika ny fihinana sy fisotro ary ny andro sabata io indrindra. Zao ny tenin'ny soratan'i Paoly amin'ny Romanina toko 4:20, fantatry ny maro zany. Raisy ny malemy finoana nefa aza mandray azy hitsaranareo ny eritreriny. Ny anankiray mino fa mahazo mihinana ny zavatra rehetra izy. Nahoana? Satria tsy zay miditra ao am-bava ny mampaloto azy. Mazava loatra fa afa-tsy le voalaza asan'ny apôstôly toko 10 novakitsika teo. Mahazo mihinana ny zavatra rehetra izy. Ny anankiray kosa malemy finoana ka de mihinana zavatra maniry ihany. Aoka ny mihinana tsy hanamavo ny tsy mihinana, ary aoka kosa ny tsy mihinana tsy hitsara ny mihinana. Andriamanitra no efa nandray azy. Ny anankiray manao ny andro anankiray mihoatra noho ny andro ny sasany, ary ny anankiray kosa manao ny andro rehetra itovy. Aoka samy hatoky tsara ao amin'ny sainy avy izy. Aoka samy hatoky tsara ao amin'ny sainy avy izy. Dikan'izany zany, raha resy lahatra ianao hifadiny hoe biby maloto reto, de aza mikasika. Raha ohatra kosa ianao resy lahatra ny amin'ny hoe tsy nimiditra ao am-bavako ny mampaloto hafa ny ao anatin'ny fo araka ny teny, dia aza manamely tenany amin'izany, fa aza mifampitsara. Izany voalaza ny tenin'Andriamanitra, aoka samy hatoky tsara ao amin'ny sainy avy izy. Anao zany misafidiny amin'izany. Fa ny fahamarena fahatelo farany lehibe de ny hoe ny ao am-pon'ny olona ny tena mahaloto azy ho Jesosy. Ny ao am-pon'ny olona 9:20 ka hatramin'ny 9:30. Ny ao am-pon'ny olona, ny fo ve mamitaka noho ny zavatra rehetra ary manana aretina tsy azo sotranina ho Jeremia toko 7:9. Fa inona avy reo ao reo? Inona reo ao am-pon'ny olona mampahaloto azy reo araka ny lazain'ny tompo? Inona avy reo? Ary tena marina zany. Fa ireo loto ao am-pon'ny olona reo mahatonga korontana mahatsiraviny eo amin'ny fiarahamonina. Maloto fo manko ny olona. Inona no ao? Saindratsy, fijangajangana, halatra, vonoan'olona, fakambadin'olona, fieremana, lolom-po, fitaka, fijerijejona, maso ratsy, fitenenan ratsy, avonavona, fahadalana. Izany no ao am-pon'ny olona ao.
ary iza ny mahay manaly zany eo am-pony ao, lay nilaza hoe anaka atoloriahiny fonao. Izy io ny tompo io, atoloriahiny fonao. Obolona 3:24 fa rehefa tolotra ho azy ny fonao, omeko fo vaovao ianareo, ary fanahy vaovao ataoko anatinareo. Ezekiel 4:3-4. Sambatra ny madio am-po fa izy no ahitan'Andriamanitra. Mateo 5:5. Hanova fitondran-tena ve tsika? Hanala ny fikorotanana eo amin'ny fiarahamonina, fa ny korotana eo amin'ny fiarahamonina ny avy ao am-po ihany eny ny ivoany reny sainy ratsy rehetra reny. De miady, mikorotana, nahoana satria ao no mipetraka ny fahotana ao am-po ao, ary zany nahatonga ny tompona hoe indrefa mitsangana eo ambaravarany fonao ao, atoloriahany fonao. Ary zany nahatonga ny mpanao salamy ilazy hoe atompoko no iraketako ny teninao mba tsy hanitako aminao. Fa rehefa ny tenin'Andriamanitra manko no ao anatin'ny fonao ao, misy olo-toeranareo lolo-po, avonavona, afaka ambadin'olona, haratra, fijangajangana, fieremana, rehefa ny tenin'Andriamanitra no miditra ao. Rehefa Jesosy ny tompon'ny fonao, miala tao reo, miala tao reo, roany miala tao reo, roany miala tao reo. Ary rehefa madio ny fonao, satria honenan'i Jesosy tompo, atompoko ny iraketako ny teninao mba tsy hanitako aminao, de faly aho milaza aminao fa hahitan'Andriamanitra ianao. Fa raha mbola reo ota marobe ireo no mbola mitoetra ao anatin'ny fo, mbola ao foana ny lolo-po, ny fankahalana, ny fieremana, ny fitaka, fijerijejona, raha mbola ireo no manapaka ny fon'ny olona, de malahelo aho ilaza aminao fa nahoetina any am-piangonana aza ny fatinao ho any amin'ny elo ihany ane ianao e. Nasanatrika anaovana fotoam-pivavahana goavana aza, raha mbola tsy niova ny fo, tonga olo mbaovao ao am Kristy, de tsy andova lanitra nie. Satria raha misy olona ao am Kristy de olo mbaovao izy, niova ny fony, tonga olo mbaovao izy. Ry havana, reo ary ny fahamarinana telo lehibe ny tsy pitsika androany. Foana ny fivavahany petsara velatsika, manajay amin'ny molony nefa ny fony lavitra ao Jehova, ka manaraka ny fampianarana voatolotry ny razana zay manafona ny tenin'Andriamanitra. Foana ny fivavahany zany olony zany. Tsy nianina miditra eo ambavany mahaloto ny olona hoy Jesosy. Ary noho izany, tsy izany no itsaratsika na izy, tsy fampitsara isika. Zay te hinana aoka izy hinana fa tsy zany akory ny mahaloto azy. Zay tsy hinana aoka izy tsy hinana rehefa izany ny farisendahatra ho azy. Romanina ifahitatsika teo 4:10. Aoka samy atoka ao am-pony izy. Ary famirina fahatelo farany, avy ao am-po ny mampaloto ny olona, ny fo ratsitsika io. Ao ane no mitoetra miteraka ny korotanana rehetra eto am'izao tontolo zao e. Rehefa ny satana ny manjaka ao anatin'ny fon'ny olona, tsy maintsy miteraka korotana ny fiainany. Atsika hanolotra ny fotsika ho an Jesosy. Zany mahatonga atsika anaky tompo, aoka ny foko sy ny fonao hiara-mitebotena iray, aoka ny saiko sy ny sainao iray safidy mandrakizay. Ivavaky sika. Mpamonjy eo misaotranao zahay noho ny fampianaranao, faly ane zay mahalala zany fampianaranao zany. Mifona aminao zay tompo feto amin'ny firenenay, na izay kristianina aza mazana, fampianarana voatolotry ny razana no ambony aminay, fomba ny razana no ambony aminay, noho ny fakatoavana ny teninao. Na de fantatray aza fa manohitra ny teninao reny, fomba ny razana ireny, de reny ihany no ataonay. Mifona aminao zay ny am'izany. Kristianina rehetra nandreza ho afatra izao tompo, hanapa-kevitra manomboka anio, mba tsy ho foana ny maha-kristianina azy, fa hanaraka anao izy. Ampio koa zay tompo, mba tsy fampitsaratsara ny am'izay fihinanana sy ny fisotroana, aliko ny zavatra ho avy reny ho ianao. Fa ny olona ao aminao Kristy, tsy nimiditra any ambavany intsony no mampaloto azy. Ary ny fonay, zay mbola anjakany ny tsainy ratsy, fiavonavonana, teti-dratsy samihafa mangataka aminao zay tompo. Na iza nandre zao teninao zao, mba hanolotra ny fono anao izy, ary de ho diovinao ny fony, ho tonga olom-baovao, de andova lanitra izy satria sambatra ny madio am-po, fa izy no ahitan'Andriamanitra. Amin'ny anaranao mpamonjy io,
no anaovanay izany vavaka izany.